tantanan'olona mivadika olona mpivadika ty tantara ty fa araka ny ten'Andriamanitra velary foana ny fandrika rehefa hita ny vorona tsara ny ampantaratsika ny stratégie ny fahavalo ahatonga azy miahaka ahatonga azy hiala maina tahaka ny takotra amaina nomerito fahinambinifolo manomboka amin'ny andininy voalohany ary Kora zanaky Jizary zanaky Kehata zanaky Levy ary Datana sy Abirama zanaky Eliaba sy Ona zanaky Peleta zay samy taranaky Robena dia nandrendrim-bahoaka misy ankeny eo amin'ny nandrendrim-bahoaka atao amin'ny baiboliko io dia ry ambany izy hoe naka zany hoe naka ny vahoaka dia amin'ny teny vazaha izy hoe se revolta toizako ka nitsangana teo anatrany Mosesy izy ireo sy ny zanaky Israely 250 zanaky Israely izay samy lohany fiangonana avokoa dia olona voafidy ny fiangonana sady nanangazy koa niangona iodina amin'ny Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe et il se leva contre Moïse amin'ny teny vazaha zany izy il se leva contre Moïse dia nitsangana azafady aiza izy teo aoka izay ianareo vakiko averiko manomboka amin'ny andininy faharoa ka nitsangana teo anatrany Mosesy izy ireo sy ny zanaky Israely 500 izay samy lohany fiangonana avokoa dia olona voafidy ny fiangonana sady nanandazy koa niangona iodina amin'ny Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe aoka izay ianareo fa masina avokoa fiangonana rehetra sady Jehova no eo aminy ko nahoana no dia manandra-tena ao ambonin'ny fiangonan'i Jehova ianareo ary raha nandray izany Mosesy dia niankohaka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra nanao hoe raha pitso dia asehon'i Jehova zay azy sy izay masina ka mpanakekeny azy dia izay fidiny no mpanakekeny azy izao no ataovy Mosesy ry Kora sy anareo namany rehetra maka fitondranafo ho anareo na ampitso dia sy ho afy eo anatiny ka sy ho didikazo manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehova ary lehilahy zay fidiny Jehova dia izy no masina fa aoka zay ianareo tanànaky Levy dia hoy koa Mosesy tamin'ny Kora eto ry tanànaky Levy moataonareo zavatra kely va no nampisaran'Andriamanitra ny Israely ianareo tamin'ny fiangonan'ny Israely itondrany ianareo akaiky azy anaovanareo ny fampim-pivavahana momba ny tabernakelyn'i Jehova sy toeranareo eo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy dia nampanakekeny azy ianao sy ny rahalanao tanànaky Levy rehetra miaraka aminao ary mitady ompisorona koa va ianareo ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'ny Jehova fa Arona moa no inona no monomonona anareo ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanaky Eliaba fa hoy izy roa lahy hoy Datana sy Abirama tsy hiakatra izahay moa zavatra kely va nitondranao anay hiakatra miala tany amin'izay tany tondra dronono sy tantely afatany aty anefitra inona no lazainy fa tany tondra dronono sy tantely eto tany Egypta azinareo tsy hiakatra izahay moa zavatra kely va nitondranao anay hiakatra miala tany amin'ny tany izay tany tondra dronono sy tantely afatanay aty anefitra no dia manao anao lehibe anay koa ianao ary koa ianao tsy mitondra anay ho any amin'ny izay tany tondra dronono sy tantely tsy inao nananoe anay sana tany voaloboka ho fanananay ompitsirinao va ny masony reto lehilahy reto tsy hiakatra izahay dia tezitra indrindra hery ka nanao tamin'i Jehova hoe aza mijery fanatiny kory ianao tsy nakana dia borikiray akory aza tamin'ny aho ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory azy dia hoy hery tamin'ny Kora aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan'i Jehova raha pitso dia ianao sy ireo ary Arona ary samy maka ny fitondranafiny avy ianareo rehetra ka sy ho didikazo manitra eo anatiny ary samy mitondra ny fitondranafiny avy ianareo rehetra eo anatrehan'i Jehova dia fitondranafo 500 samy nareo 500 sy 300 mitondra fitondranafo dia ianao sy Arona samy mitondra fitondranafiny avy 520 ary samy naka ny fitondranafiny avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny dia nanisy didikazo manitra teo anatiny ary nijanona teo anolohan'ny varavaran-tranolay fionana izy mba amin'ny Mosesy sy Arona vory teo ny olona 500 sy 300
teo nalohany varavaran-trano ilay fihaonana miaraka Mosesy sy Arona. 5:20. Ankora nanangona ny namany rehetra eo alohany varavaran-trano ilay fihaonana anohitra ny Mosesy sy Arona, dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitry Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe miatao ty fiangonana ity ianareo andringanako azy amin'ny indray mpimaso monja hoy Jehova. Dia lekoaka Mosesy sy Arona ka nanao hoe Andriamanitro mifanano nofo rehetra, olona iray nanota ve dia ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra ianao. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe bon, mitenena any amin'ny fiangonana dia lazao hoe miatatsy amin'ny didina ny Kôra sy Datana ry Abirama. Dia nitsangana Mosesy ka nakeo amin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny loholon'ny Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe milamina ireo olon-dratsy ireo, milamina ny Datana sy Kôra ry Abirama, ka aza mikasika azy akory fandrahoany ringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Dia nianaka ny olona mba tsy ho akaikin'ilay Kôra sy Datana ry Abirama, ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo alohany varavaran'ilay mba mivadiny sy ny zanany lahy tsy nanam-poninina ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy, zao nahafantaranareo fa Jehova naniraka azy anao ireny asa rehetra ireny, fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatesan'ny olona rehetra reo olona reo i Datana sy Kôra ry Abirama, navaliana araka ny famalinan'ny olona rehetra izy, dia tsy Jehova naniraka azy. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiainana tsy hita izy, dia ho fantatrareo fa efa nandany Jehova ireo lehilahy reo. Ary rehefa tapitra voalazan'izany teny rehetra izany dia nivava ny tany. Tonga dia inona ny anaran'ity zany mivava? Inona ty anaran'ilay misokatra ny tany, le misy seisma, manoatra noho ny tany Romani, manoatra noho ny tany Aisa le misy an'ity tany mivava. Ary rehefa tapitra voalazan'izany teny rehetra izany dia nivava ny tany taka misy seisma, misokatra ny tany. Tatsika daholo rehefa nahita tamin'ny information lalana arabe dia lasa ambony ray, lasa ambany ray, dia misy mivava be ohatran'izay, efa samby nahita. Ary rehefa tapitra voalazan'izany teny rehetra izany dia nivava ny tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelina azy ny ankonany mba amin'ny olona rehetra izay any Kôra ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainantsika izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fondotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany fa hoy izy andrao hitenina antsika koa ny tany, dia natahotra nandositra izy rehetra, nandositra an'ilay seisma, toerana voafaritra kely fotsiny ihany nisy amin'ilay seisma. Ary nisy afo nivoaka tany amin'ny Jehova ka nandefy na ny lehilahy 250 lehilahy izay nanatitra didik'azo manitra. Dia toy izako vakiana ihany toko fa 7:20 izy amin'ny teny gasy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Eleazara zanaky Arona mpisorona mba ho tsimponiny ao anatin'ny mainy fitondran'afon'ilay 500 sy 300. Azontsika ilay tantara samby nitondra fitondran'afony 500 sy 300 nakeo amin'ny varavaran-tranon'ilay fihaonana. Dia rehefa nateliny seisma Datana sy Kôra ry Abirama sy ny ankonany rehetra, dia reto ilay 500 sy 300 ilay lohandohan'ny fiangonana kosa indray nisy hafa avy tamin'i Jehova nandefina n'izy 500 sy 300 ilay mitazona fitondran'afo. Dia rehefa n'ilay voniny afo izy 500 sy 300 dia niraraka daholo azonareo zany ny fitondran'afo, sa hoe lasa nisy fitondran'afo 500 sy 300 raradraraka teo. Dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy, mitenena amin'ny Eleazara zanaky Arona mpisorona mba ho tsimponiny ao anatin'ny mainy fitondran'afo, ary ny afo dia elezo lavitra fa masina ireny, ary ny fitondran'afon'ireo mpanota nanimba-tena ireo dia aoka atao takelaka manisa apetaka amin'ny altara fa nateriny teo anaty an'i Jehova ireny ka masina, ary ny famantarana ho any zanak'Israely ireny. Ary nalain'ny Eleazara mpisorona ny fitondran'afo varahana izay efa nanateran'ireo olona mahay ireo
ka no fisarota-kelaka apetaka amin'ny alitara ho fatsiarovana ho an'ny zanak'Israely mba tsy hisy olo-kafa afa-tsy ny taranaka Arona ihany no ahankazo ahazo manakaiky andoro voninkazo manitra eo anatrehan'i Jehova fa ndra ho tahaka ny Kora sy ny namany izy dia araka ny teny Jehova izay nampitondrainy an'i Mosesy. Andininy faheniny ary noho ny ampitso dia monmonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana. Mafy mahazo an'i Mosesy sy Arona ny monmonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehova 500 ary raha miangona any metsiny any Mosesy sy Arona ny fiangonana dia nijery ny tranon'ilay fiainana izy ka indrona narina azy ny rahona ary miseho ny voninahitry Jehova ary Mosesy sy Arona dia nakeo anolohan'ny tranon'ilay fiainana ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe milamy io fiangonana io andringanako azy amin'indray mpimasy monja dia nifona ery amen dia niakoaka izy roa lahy ary Mosesy tamin'ny Arona alao ny fitondrana-afo ka sy ho afo avy eo ambonin'ny alitara izy dia sy ho ditin-kazo manitra ka eto fangana eo amin'ny fiangonana ka manaova expiation fanavotana ho azy fa efa mivoaka avy tamin'i Jehova ny fahatezerana ary efa niatomboka ny arety mandrikany. Hitanareo sur place teo zany tezitra Andriamanitra mialana rehefa ringana mialana reo roa lahy fa ringanako ao anatin'indray mpimasy reto olona monimorona lavatsisy farany reto dia ozy izy Mosesy sy Arona hoe alao manao fanavotana aingana efa aveo mbola iverina amin'ilay tantara fa azonareo mba azahoanareo rehefa makiteny tsy mampatory alao manao fanavotana aingana avy anao fanavotana expiation alao fanavotana amin'ny fahotana alao manao fanavotana aingana ozy Mosesy andany ianao Arona alaivo ny fitondrana-afonao zay zany ny fanaovana fanavotana asivo ditin-kazo manitra fa satria efa nanomboka tany amin'ny olona tany ny arety mandrikana nasesin'Andriamanitra sady azonareo hoe fa manafotoana azy loatra ilay olona dia nefa nanomboka ny arety mandringana avy tany amin'ny vahoaka dia iny Arona fa nanisy ditin-kazo manitra tao anatin'ny fitondrana-afony dia netiny 520 dia nialaina Arona izany araka nandidiny Mosesy ka niazakazaka ho eo afovoan'ny fiangonana izy ary indry efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana ary nandoro ny ditin-kazo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona i Arona dia nitsahatra ny arety mandringana. Azonareo zany ny fiasan'ilay fanavotana ilay ditin-kazo manitra nentin'ny Arona nampitsahatra mila nentina teo anelanelan'ny maty sy ny velona fifonana eo mason'Andriamanitra dia ditin-kazo manitra tao anatin'ny fitondrana-afo ny Arona dia rehefa nataony Arona ilay izy dia nitsahatra ny arety mandringana. Zava-dehibe azontsika na tsy adikako ary izy fa justa fotsiny manazava an'ilay vaky teny mba azahoantsika an'izy hoe tsy misy zavatra nandalo fotsiny ka tsy azontsika ny dikany. 520 ary zay efa maty ny arety mandringana samia miaraka mamaky dia 740 sy ray alina 14700 maty ny arety mandringana. Dia zany teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy ka nitsahatra ny arety mandringana ary zay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy ray alina 14700 afa-tsy zay efa maty nohony amin'ny Kora. Azonareo hoe ray andro Andriamanitra io zany tsy azo vazivaziana araka ny voasoratra izy. Hitanareo dia rehefa tapaka nefany hoe manadala loatra hoe izay ny ataoko antsika hoe misaora an'i Jehova ny famindram-pony vaovao isa-maray fa paharetiny amintsika tokoa ny famindram-pony fa rehefa manapa-kevitra koa izy andringana dia zany ny zava-misy hoe ray andro 2 andro fotsiny 250 indray maty any ringany ny atao hoe miafo ny afon'i Jehova miplaza-ten'Andriamanitra azy. Kora sy Datana sy Abirama niarany letika natelin'ny tany velona tany anatin'ny tany direct tany amin'ny fiainantsika izay filaza-ten'Andriamanitra dia teto indray ny olona ny monimolina 14700 ary Arona niverina eo amin'ny Mosesy teo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiainana ary ny arety mandringana dia nitsahatra. Halleluia. Alleluia. Miaino ny vavaka fifonana ataontsika Andriamanitra tahaka ny vavaka Arona tahaka ny ditin-kazo manitra nentin'ny Arona teo voan'ny maty sy ny velona dia nitsahatra ny arety mandringana. 5